Anio Alahady voalohan'ny volana Martsa taona 2024. Ny foto-kevitra aroson'ny fiangonana amin'ity Alahady ity dia manao hoe voaantso ho an'ny fanantenana isika. Evanjely Masina nosoratan'i Matio, nalaina tao amin'ny toko 17 andininy 1 hatramin'ny 9. Ny Tavany namirapiratra tahaka ny masoandro. Tamin'izany andro izany, nalain'i Jesoa i Piera sy Jakôba ary Joany rahalahiny ka nentiny nitokana tany an-tendrombohitra avo, dia niova tarehy teo anatrehany izy, ka ny Tavany namirapiratra tahaka ny masoandro. Ny fitafiny tonga fotsy mangatsakatsaka tahaka ny fahazavana, ary indreo niseho tamin'izy ireo i Moizy sy Eli niresaka tamin'i Jesoa. Dia niteny Piera nilaza tamin'i Jesoa hoe, Tompo, mahafinaritra ny mitoetra aty, ka raha sitrakao andeha hanao ilay telo aty, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy ary ny iray ho an'i Eli. Fa raha mbola niteny izy, dia indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo, ary injao nisy feo avy tamin'io rahon'io nanao hoe, ity no zanako malalako izay ankasitrahiko indrindra, eno izy. Noho nandre izany ny mpianatra dia lavo ny akohoka sy natahotra indrindra. Fa nanantona azy Jesoa dia nanohina azy ka nanao taminy hoe mitsangana fa aza matahotra. Noho ny andrandra izy ireo dia tsy nahita afa-tsy Jesoa irery, ary rehefa nidina avy tany an-tendrombohitra izy dia hoy Jesoa nandrara azy ireo, aza milaza amin'iza izay hitanareo ambara-pitsangan'ny Zanak'Olona ho velona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderany eo anao ry Kristy.